Dia faly miaraba antsika tapaka sy namana manaraka ny fandarana misandratra indray amin'izao fotoana izao ary mirary soa antsika lalandava araka ilay voalazan'ilay namana izay hoe ny firarian-tsozy ny karazany sasatongotra zany ka tsisy fiafarany. Isan'andro zany ianao tsy maintsy manasa vavitso zany ka raha manasa vavitso zany ka isan'andro tsy maintsy atao ary ao anatin'ny lalam-piainana ilay izy ka izay no irary tsoa antsika izany hoe mirary ny soa sy ny tsara ary mirary lalandava ny metimety amintsika rehetra indreny izao akatoky ny faran'ny taona izao. Engany antsika ka ho salama tsara satria ny fahasalamana ny voalohany-karena. Engany antsika ka hita ny vola, hita ny fitaovana, hita ny asa izay ilayntsika mba ahafahantsika manatanteraka ny aditsan-draikitra rehetra izay misy eo aminareo. Ary ny amaranako azy angamba dia ny fifankatiavana satria ny fiainana na misy vola ary fa tsisy fankatiavana dia mavesatra ihany ka dia mirary antsika hifankatia ho ambinina amin'izay atao ary ho salama lalandava. Tamin'ny farany iny isika dia niresadresaka momba ny toetra izany hoe cycle azo jerena any amin'ny razam-beo azo jerena amin'ny ray-tapo, azo jerena amin'ny zavatra mitranga. Dia izay zavatra izay zany ahafahantsika mamantatra hoe ohatrohatra anina ny tranga izay misy eo amintsika, manina ilay tranga no miverimberina, dia izay zavatra izay zany nentina. Izay dia niainga avy tamin'ny fanontaniana ny namana anankiray izay mpiaino sy mpanaraka amin'ny fandaharana. Dia ny manarakaraka an'izay indray tsika dia nahita n'ilay resaka hoe iza no ipetahana, iza no iarahana. Fa miankina amin'izay koa zany ny vokatra mety ho hitantsika hoe arakaraka ny olona ipetahantsika sy ny olona izay iarahantsika mifanerasera sy iarahantsika miasa, iarahantsika miresaka, iarahantsika mifandray ny vokatra ho azo. Ka fitifidiana zany ny olona izay ipetahantsika sy iarahantsika fa misy fiantraikany azo tsapaitanana eo amin'ny fiainana ny ankapobeny. Izany hoe eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina zany dia mifantatra hoe aiza ny olona mitovitovy hevitra aminao sy ny tanjona tianao tratrarina amin'izay fiarahamonina izay. Eo amin'ny asa zany dia mitovy amin'izay ihany koa, eo amin'ny fianarana zany mitovy amin'izay, eo amin'ny fitiavana ihany koa dia fidifidiana ihany zany izay olona ipetahana satria ny fiainana ray manontolo zany dia miankina amin'izay ilay olona izay iarahana sy ipetahantsika izay. Efa voapirofo sy voadinika zany izay zavatra izay ary maro no milaza fa miankina amin'ny olona izay ipetahanareo ny vokatra izay ho azonareo. Azafady. Eo moa efa misy ohabolan-drazana milaza izay miaraka amin'ny amboalambo dia amboalambo ary izay miaraka amin'ny amboakary dia amboakary. Ka tsara zany tsika mahafantatra tsara hoe aiza ho aiza no ipetahantsika, aiza ho aiza no iarahantsika mba ahafahantsika maka zavatra tsaratsara kokoa. Tsy midika akory zany hoe ario izay olona tsy mitovy tanjona aminao na tsy hitondranao amin'ny lalana izay izoranao. Ampio izy, tantano izy mba hatratran'izay tanjona tiany tratrarina ihany koa fa aza mifantoka be aminy satria ny fampisintona ny zanak'olombelona isika. Ny olona izay efa lasa lavidavitra dia misintona ny olona izay mbola vao an-dalana ary ny olona an-dalana kosa dia misintona izay olona izay efa avoavo raha ohatra ka tsy mitandrina izy ireo. Izay angamba raha fitiantsika ilay zavatra efa vitantsika nandritra n'iny roa herinandro tatoato iny. Fa androany zany dia nisy fanontaniana hafa vaovao indray no mipetraka avy tamina vehivavy anankiray manana toetrana rano. Manjaka ao aminy ny toetrana rano ary efapolo taona izy vehivavy. Ny fanontaniana napetrana dia hoe tsisy zavatra tena azo tsapaitana ao amin'ny fiainana. Izany hoe tsisy zavatra miorina tanteraka amin'ny fiainana. Jerena ny vola oziny eo ihany. Jerena ny tokantrano oziny disadisa lava. Jerena ny fahasalamana oziny miaka-midana. Jerena ny fitaizan-jaja oziny sady mamalivaly mitsototeny ilay zanaka. Inona no mahatonga ohatran'izao? Voaozona ve aho oziny sa misy zavatra tsy mety eo amiko mahatonga anahy? Izay rehetra alehako dia ohatra ny ahitako indro kely avokoa ary hitako hoe miodikodina ny fiainako oziny tsy mety tody amin'izay tanjona tiana tratrarina izay. Mamaritra zavatra maro dia maro izay voalaza izay ho an'ity namana vehivavy ity hoe tsisy zavatra dia tody ny tanteraka amin'ny fiainana, tsisy zavatra vita ny tanteraka, tsisy zavatra mifaingana tanteraka. Eo amin'ny vola ozany dia miodikodina ihany fa tsisy zavatra tena tsy nahazo trano izy zany, tsy nahazo tokotany izy, tsy nahazo fiara izy fa ny vola-tsakafo ihany netany.
eo amin'ny asa oziny dia miova asa lava, vita ny asa ray zany dia miova, vita anankiray dia miova, vita anankiray dia miova, ny vola dia mifanaraka amin'izay ihany koa, zay tonga dia lany, zay tonga dia lany. Tokantrano oziny dia miteraka fahasorenana, ny zaza oziny dia tsy manaraka teny ary mamaly. Mifamatotra daholo zany ireo rehetra reo ao anatin'ny fiainana. Zany hoe raha vao misy anankiray zany maningana ka tsy voarina dia miteraka aretina anankiray, miteraka aretina. Mitovy amin'ny pièce ny tômôbila ihany io. Raha misy pièce godragodra ka tsy alanao dia manimba ny eo akaikiny, ary raha mbola tsy alanao dia manimba manimba. Ka dikazay zany misy zavatra tsy maintsy ezahanao tadiavina aiza ilay fototra mipoiran'izay olona izay dia avy any zany amahanao azy. Nisy fotoana antsika efa niresaka ny toetrana rano. Anatin'ny toetrana rano antsika dia ny fandeferana, anatin'ny toetrana rano dia ny goragora, anatin'ny toetrana rano ny fientsepo diso tafaotra, mora malahelo, mora fary, mora tezitra, mora manaiky ihany koa. Ary eo anatin'ny toetrana rano ny goragora, zany hoe andrasoandraso. Raha zay toetra zay zany no manjaka eo amin'ny fiainanao dia normal raha toa ka miafara ohatran'ity voalaza ity zany ny fiainanao. Mila tandremana ny fihetsika. Maro le voalazanao teo fa ny azo ambara zany dia hoe jereo tsara raha ohatra ka mifanaraka amin'ilay toetra voalaza iny ianao. Matoa ianao nilaza zany fa hoe toetrana rano dia mety tsapanao fa ao aminao le toetra zay voalaza zay, ka jereo aloha voalohany hoe sentimental be avy ianao. Faharoa goragora avy ianao, jereo ny ora fifoazana, ny ora fatoriana, ny fisakafoanana, ny lamba mipetraka, ny ao an-trano, milamina ve ny chambrenao sa mikorotana, misy fepetra ve raisinao mikasika ny fiainanao. Rehefa indramanao vola ianao dia ohatran'ny nampipetrana, avelanao very any ve le vola sa tafiditra manontolo iny. Rehefa manatanteraka asa ve ianao dia vitanao hatramin'ny farany ve le asa, satria ireny rehetra ireny dia misy fitarana. Rehefa miresaka amin'ny namanao ianao dia ianao ve no mamarana an'ilay resaka sa izy, sa dia mangitatra lava be any le resaka. Zay jiaby izay zany dia mamaritra hoe ao aminao marina ny toetrana rano. Misy lafiny mahatsara azy izy eny tsika eo amin'ny lafiny fiarahamonina, fa misy lafiny olana kosa izay toetra zay eo amin'ny lafiny fitadiavam-bola sy ny harena. Ny vola miditra ka ny indramin'ny olona dia tsy tafiary, ny asa tsy vitanao hatramin'ny farany. Raha zay izy dia mila mitandrina be ianao, mila ilay antsoina hoe polarisation, zany hoe manova toetra, polarisena any amin'ny miabo ny toetra. Ny tsara zany dia tazomina, fa ny hita hoe mitondra amin'ny olana kosa dia hajanona. Mora minimino, mora malahelo, mora faly, tsy mahatody zavatra atao, mitrosa tsy miverina, fampindramam-bola be da be. Fen'olona ao an-trano, zay havana rehetra tonga eo dia ao misakafo, ao ny matory. Ny havana avy any ambanivohitra tsy tafavoaka antsika raha toa ka izay. Ny vahaolana dia misy, azo atao tsara mamaha an'ilay olana hoe ohatrohatranina ny fomba ahafahanao miala amin'izay zavatra izay, kanefa marary. Misy fifehezan-tena tsy maintsy atao, misy fihetsika tsy maintsy atao, misy toetra tsy maintsy ovana, izay vao vaovanao izay olana izay hisian'ilay vokatra tsara kokoa. Satria ny toetra izay nisy tao aminao ihany no nitranga tany amin'ny zanakao, mahatonga azy tsy mihaino ny teninao sy tsy manaraka mamalivaly. Raha tsisy vokatra tsara ao aminao dia iny ihany nefa entiny hanakianana anao. Raha tsy todinao ny zavatra ataonao nefa ny azo tody, entiny hanakianana anao ihany koa. Ary raha zavatra ataonao no hitenenanao azy dia mamaly izy hoe na ianao ary izao. Ka izay rehetra izay ilay teneniko hoe misy fifandraisana ilay izy, misy fahasarotana ilay izy. Voakitika ny asa, voakitika ny vola, voakitika ny zanaka, voakitika ny vady sy ny fiarahamonina. Dia izay rehetra izay zany no ilana an'ilay polarisation. Ireo tamintsika nanazava mikasika an'ireo kasinga efatra ireo dia nanambara fa avy any amin'ny toetran'ny rano sy ny tany misy ny goragora, fa ny tany zany misy
rafitra bebe kokoa ny ajorony mba hahafahany miaro tena sy mandroso amin'ny lavidavitra kokoa. Rafitra zay mahatonga azy voafehan'ny resaka materialy, zay matoetra na tany azy. Fa ny rano dia any amin'ny sentiment bebe kokoa, any amin'ny fietse bebe kokoa, any amin'ilay fiarahamonina bebe kokoa. Ny tany dia miorina bebe kokoa eo amin'ny resaka materialy, saingy misy olana ara-piarahamonina. Ny rano kosa dia miorina bebe kokoa amin'ny resaka fiarahamonina, saingy misy kilemany amin'ny resaka arena sy ny vola. Ka mitodika any amin'ny resaka toetrana tany sy ny toetrana afo ianao zany. Ny afo dia manana toetra masika kokoa, enjana kokoa, maika kokoa ary efikasy kokoa. Zay toetra zay dia mitarika anao zany ianao anana toetra miabo. Kendrenao mihitsy zany anana an'izay toetra zay ianao, tadiavinao mihitsy zay toetra zay, volenao anatinao zay toetra zay, dia mahita vokatra ianao. Voalohany indrindra dia ny fametrahana tanjona. Petraka ao ny tanjony, isakin'izay zavatra rehetra tsapanao dia ametrahanao tanjona. Tanjona eo amin'ny resaka asa, tsy maintsy vita ny asa. Tanjona eo amin'ny resaka vola, tsy maintsy mahazo vola amin'izao. Tanjona eo amin'ny resaka fitaizan-jaza, tsy maintsy zao ny tondrako ny zanako, tsy maintsy mianatra aho, tsy maintsy mamantatra aho, tsy maintsy izao. Tanjona eo amin'ny tokantrano. Dia faritana ny lalana izay izorana. Raha tia ny tanjona, reto daholo zany zavatra tsy maintsy takin'ity tanjoko ity, zay vao tanteraka izy. Na fomba fiakanjo fotsiny aza. Raha ohatra ka akanjo iray no ataonao mandritra ny 3 andro, misy zany tena misy olona anankiray akanjo anankiray mandritra ny 3 andro, eo vao isan'andro zany. Ka zay zavatra zay zany no ametrahanao tanjona sy asa zay miandry an'izay tanjona zay. Inona ny fihetsika sy asa ataonao tratrarina an'ilay tanjona. Manarakaraka an'izay ny tsikivy, raha misy ny tanjona dia tsy maintsy misy ny olana, tsy maintsy misy fisedrana. Lalàna ny fiainana eo, lalana, fiakarana, fidinana, faharatsiana, dia verina miakatra indray. Lalàna ny fiainana eo, na iza alehantsika zany dia misy eo. Rehefa nametsaka tanjona ray ianao dia tsy maintsy miroso amin'ilay tanjona ianao misy asa atao, ary tsy maintsy misy fisedrana ny tanjonanao iny, tsy maintsy misy olana mitranga amin'iny tanjona iny, tsy maintsy andalo ny fisedrana mafy ianao amin'iny tanjona iny, zay vao miverina tratranao ilay tanjona. Dia misy tanjona ray faharoa indray, misy tanjona ray fahatelo indray, misy tanjona ray fahaefatra. Ka zay zavatra zay zany no ezaho tratrarina rehefa mipetraka ny tanjonanao. Dia faritsy tsara ty aloha voalohany indrindra, maika tena ilaiko hanarenako azy haingakaingana. Reto daholo ny zavatra takiny, reto ny toetra, reto ny fitaovana, reto ny vola, reto ny asa, reto ny fiarahamonina tokony takiny ty tanjona tratrariko tena. Dia tratrarinao ilay tanjona. Rehefa voafaritra ao ilay tanjona dia ny toe-tsaina, eo zany tena mila mafy be. Ny toe-tsaina tsy kivy ary feno fikirizana. Zay zany tsy ampy amin'ny olona manana toetrana rano, somary goragora, somary mora kivy, somary mora malahelo, somary pessimiste ozin'ny teny frantsay. Rehefa voadony indray mandeha, tsy vitako ty fa mafy loatra, tsy ataoko ty fa mandany vola loatra, be loatra ilay kritika. Fa mila mafy zany toe-tsainao, mila mikiry ianao mba tratraranao zany ilay tanjona zay tianao tratrarina. Mila mahari-pery ianao, azay faharitanao amin'izay marary ianao zay zany dia hatratraranao ilay tanjona zay tianao tenena. Na inona na iny kidona, na iny kiatra zany dia hifikiranao ilay tanjonanao. Raha tsy zavatra tena mafy, tena misy antony mafonja, zay vao miala amin'ilay tanjona ianao. Fa ritanao manokana zany ty tanjoko ty dia tsy hiala an'ity raha tsy misy an'izao. Tsy maintsy mahazo vola zao raha izao ny karamako, ka raha tsy tratra iny dia tsy mihodina amin'iny mihitsy ianao. Ajanona daholo ny goûter, ny lamba zay tokony mianjaika, ny fialam-boly madinidinika mba hatratrarina an'ilay tanjona ara-bola. Ohatra ihany nameko iny, tsy maintsy mifoha amin'ny 4 maraina. Dia zay rehetra zay zany no ejahantsika tratrarina
raha ohatra ka tianao hiala zany le voalazanao tetsy am-voalohany tsy misy zavatra voaorina, tsy maharitra amin'ny asa atao, disadisa amin'ny tokantrano, ny zanaka mamaly, ny zanaka manao beloha, ny zanaka ihany koa avy amin'izay dia tsy ho tafita, tsy tody amin'ny tanjona tratrarina. Rehefa tsy tody amin'ny tanjona tratrarina nefa le zaza dia hijanona ao aminao ihany koa. Izy tsy maintsy hiditra amin'ny sehatry ny fitiavana, tsy maintsy hiditra amin'ny sehatry ny maharay aman-dreny azy, dia le zafy kely zany ao aminao ihany koa. Dia hitantsika amin'izay zany fa mihitatra lava be ilay izy raha ohatra ka tsy voafaha aty am-boalohany. Ka izay ilay polarisation zay zany no maika, zany hoe miala amin'ilay toetra fototra misy ao aminao, miditra amin'ny toetra vaovao izay mitondra anao amin'ny fandresena, mitondra anao amin'ny vokatra tsara. Mafy sady sarotra ilay izy kanefa tsy maintsy misy ny fiaretana, misy ny fisedrana, misy ny fikirizana, mila tsy kivy. Dia izay zany voatratra ny tanjona izay eritreretinao. Dia manampy azy ilay voalaza antsika taloha iny hoe jerena tsara ao anatin'io le tantaram-piainanao hoe misy ve le tamberina na atsotsika hoe cycle. Jereo any amin'ny NB, dadabe, any amin'ny razambenao any, ao mamabe sy papabenao, ao mama sy papanao, eo amin'ny rahavavy sy rahalahinao, jereo daholo ireny tsirairay ireny. Jereo amin'ny fiainanao inona daholo eo amin'ilay asa izay voalaza, inona daholo ny karazana asa nataonao, isaky n'inona ilay izy vao misy fiolana. Jereo ny fotoana, jereo ilay fiara-miasa, dia hitanao eo zany hoe avy ato zany mahatonga ilay olana mitranga. Ito zany no olana mitranga avy any amin'ny le taraso. Ito zany ny olana misy eo amin'ny asa natao. Ito ny olana misy amin'ny iray-tapo. Reto ny olana misy avy amin'ny vadiko. Ianao rery ihany fa ny vadinao ihany koa mba misy raha miteraka vehivavy ianao, dia ny toetran'ilay vehivavy na hoe ilay gène-ny vehivavy hita aminao. Raha lehilahy kosa ilay dia ilay toetra avy any amin'ny lehilahy. Ka raha zanaka ao lahy ilay dia jereo hoe inona ny itovizany amin'ny papany, inona ny itovizany amin'ny papabeny avy amin'ny papany. Dia izay zavatra izay zany mamahanareo hoe ity zany ny olana fototra mety hitranga avy any amin'ilay tamberina ilay izy. Dia any zany amahanao azy. Misy ihany koa ilay izy amin'ilay olona ipetahana ozintsika hoe iza daholo ny olona ipetahanao hatramin'izay, iza ny ara-niasa taminao, ahoana ny toetranao amin'ny fiarahamonina. Misy ny olona vao mifoha maraina dia mitangorona eo aminy daholo ny olona, dia miresa be ka hatramin'ny 1:00. Misy ny olona vao tonga maraina dia misy olona maka azy dia tsy mipetraka mihitsy fa lasa mandeha mivavaka. Sao dia sendran'izay ianao hoe ny ampatelo ny andro iainanao dia lany tamin'ny resaka tamin'ny mpiara-monina sy ny mpiara-belona. Ahoana ny toetranao any am-piasana. Misy ny olona any am-piasana vao tonga dia miresaka, dia miaraka mihinana goûter, dia efa amin'ny 1:20 vao enjehana ilay asa. Jereo sao dia izay ilay izy hoe ilay olona ipetahanao mihitsy navoanao. Ianao efa miezaka hanatanteraka an'ilay asa. Ia, dia anatin'ireny olona izay azo lazaina fa manaraka an'ireny ianao hoe ao am-piasana anao zany taritin'ny olona. Vao maraina izy dia tonga andao hihinana goûter, dia lasa mihinana goûter. Dia hitanao omaly hariva dia mitantara. Hitanao ilay série ohatran'izay dia mitantara an'ilay série izy dia variana eo ianao. Miasa tsy vita tsara, ny resaka nyitatra. Ka izay zany no tiana ambara anatin'ilay izy hoe jereo tsara ilay olona izay ipetahanao zany. Condition faharoa zany izay ahafahanao mijery azy. Dia manarakaraka an'izay ilay toetranao hoe manana toetra miabo ve ianao, mikiry ve ianao, maninjika tanjona ve ianao, tsy mora kivy ve ianao. Izay zany ilay toetra mila jerena satria miankina amin'izay zany mahatafita na tsy hatafitanao. Raha isaky midony ianao dia mijanona miova asa indray. Misy ny olona dia raha misy problème mafimafy dia efa miova asa. Miona amin'ny patron dia efa miona asa. Midona amin'ny mpiara-miasa dia efa miova asa. Tsy mahazo tombony ilana dia efa miova asa. Dia jereo sao dia izay toetra izay ihany koa mahatonga anao hoe ao amin'ilay toetra ve ilay izy. Ampy ve ilay fikirizana, ampy ve ilay fisedrana, mipetraka ve ilay tanjona. Rehefa tsy tratra ilay tanjona dia mikiry ve ianao sa rehefa voadona kely ilay tanjona dia efa miova anao. Ka rehefa hitantsika izay toetra voalaza izay, ny tamberina, ny olona manodidina anao, ny toetra anatinao, dia hainao fa afaka ireo izay voalazanao jiaby ireo
ahazo tokotany ianao, ahazo trano ianao, mifaly ny zanakao, moramora aminao mitely ny zanakao, moramora aminao andamina ny vady aman-janakao raha ohatra ka izay toetra izay no misy. Satria misy vokatra lalandava ianao ary tsy hiferinaina ianao hatrany fa sahy sy mijoro amin'ny maizy ianao. Fa rehefa tsy miorina tsara ianao dia sady tsy sahanao no tsy miorina amin'ny tanjonao, mora adonina, mora tiany ianao, mora latsaina ianao, mora kianina ianao. Dia izay zavatra izay zany no ezahana ialana mba hahafahanao miorina tsaratsara kokoa amin'ireo izay zavatra tianao ho tanterahana. Izay angamba no azoko ambara mikasika ny namana vehivavy izay tsisy zavatra tena miorina tanteraka, miova asa lava izy, mamaly azy ny zanany, tsy mihaino teny ny zanany, manana disadisa izy amin'ny tokantrano, anarany tsy misaraka zany fa tsy mifampiteny na hoe miady lava. Tsisy zavatra tena miorina tanteraka ao tokantrano. Ianao vehivavy nefa ny atao hanampy ny vadinao mba hampisy an'izay. Dia izay ilay vahaolana no menantsika izay. Fanapahana ny tamberina. Raha misy ilay tamberina zany dia azo tapahany, ato ilay tamberina dia tapaho. Fanapahana an'ireo namana izay hitanao fa mety tsy dia hitondra soana loatra. Tadiava namana mitondra anao miakatra. Tratrary ilay olona hitanao fa amboninao. Dia manarakaraka an'izay, manana toetra miabo. Aza mipetraka fotsiny amin'izao. Jereo ilay fotoana tsisy dikany iny dia ampiasao. Jereo ilay zavatra tsy vitanao hatramin'izay dia tratraro. Aza manaiky resy dia ahita vokatra tsara ianao, avoafafa daholo izay voalaza. Izay angamba ny azo ambara fa dia azonareo atao ny manatona anay. Ho antsika izay mpanaraka sy mpihaino fandaharana dia afaka ny manatona anay nareo ao amin'ny centre Boloaina, ao amin'ny boulevard Rakoto Saint-Jean, logement 72, vita amin'ny Cosmos. Nareo atao manatona anay. Izay moa zany dia manana sehatra maromaro no mety ho hitanareo aminay, azonareo jifaina ao aminay. Misy ny fandroana hevitra toy n'ilay fandaharana izay omentsika eto, resaka tokantrano iny hitantsika, resaka fitezan-jajy efa nandalo teto, resaka asa efa maromaro ny resahantsika teto, resaka fananganana zavatra maharitra fa ny resahantsika, fiarahana amin'ny olon-droa, fanaraka ve ilay toetra sa tsy mifanaraka, haritra ve ty fiarahana ty sa tsy haritra, azonareo atonina anay. Misy ihany koa fampizarana mikasika fahasalamana, misy mahay manotra ao, misy mahay mikasika ny kojakoja mikasika vatana, ny resaka volo, ny hoditra, azonareo atonina izay fa afaka manoro hevitra. Ohatra mikasika ara-pahasalamana dia misy ao aminay, ny manotra faladia, ny manotra vatana dia misy ihany koa. Reradreraka ianao ka mila fiala relaxant zao vazaha dia misy mana-talenta an'izay ao aminay. Ka aza misalasala zany manatona. Misy fifampizarana an'izay zavatra ataontsika eto zany ao aminay. Isaky ny sabotsy maraina amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 dia mihitatra ilay resaka izay voambary eto. Raisina tsirairay ny olana dia samy fampizara hoe zao no vahaolana misy ao, zao no tranga misy, inona ny fiantraikany izay tranga izay, ahoana ny analana an'izay tranga izay, ahoana ny amahana azy. Azonareo atao ny manatona zany, azontsika atao ny miresaka. Ankoatran'izay fanatonana anay izay dia misy laharan-taribia azonareo iantsona anay hoe tsy mahorina zavatra mihitsy aho hoe, na hoe misy disadisa tokantrano lava, na hoe inona ny faran'ity zanako ity fa zao ny toetrany, na hoe mila massage aho, mila otra raha thérapeutique, réflexothérapie, na hoe mila massage amin'ny vatana ray manontolo, mila relaxant fa reraka be. Misy sakafo mifanaraka amin'izay, fanampin-tsakafo, hoe inona ny karazana fanampin-tsakafo ilaiko fa zao ny zavatra misy atao. Afaka manoro hevitra anareo izay dia mitongava ary. Misy ihany koa ny Facebook, afaka mandeha amin'ny Koloaina ianao ary afaka mandeha amin'ny Sera Studio izay afaka anoranao ny zavatra mety ho tanterahana. Izay angamba ny mikasika ny Koloaina, miandry anao izay, mandray anao izay. Raha misy hevitra na sosokevitra dia aza misalasala manolotra azy.
raha tianao moa lazaina eto amin'ny fandaharana eto izy dia azonao atolotra ihany koa hoe reto ny olana misy ao ka alefa amin'ny fandaharana. Raha te hivahiny aty aminay nareo dia afaka manatona dia afaka mivahiny eto nareo miresaka miaraka aminay. Mametraka fisaorana ny namana amin'ny Sera Studio, manampy amin'ny lafin'ny teknika rehetra, mikojakoja sy manampy amin'ireo fanatanterahana ny reto asa reto. Misaotra ihany koa amin'ny ekipa ato amin'ny Sisel sy ny radio Sisel izay ahafahana mivelatra, ahafahana manoatra an'ity fandaharana ity. Ilay nahary eny hanampy an'ny radio Sisel. Tsy adino namanao anatin'ny koloaina izay mamolavola sy mandrafitra ny programa izay hoentiny eto, manatanteraka an'izany. Ary indrindra ianareo mpiaino, raha toa ka mitatatate eto izay fa tsisy mpiaino, na hoe hisy fanakianana lava ny ataonay eto dia afara amin'ny fanajanonana ny fandaharantsika angamba. Kanefa hatramin'ny androany izany dia fankasitrahana sy fangatahana sosikevitra ny ataonareo ka dia hisaorana nareo fanaraka ny fandaharana. Izay no azo atolotra androany fa miandry antsika izany izay, na any amin'ny Facebook Sera Studio zany, na any amin'ny YouTube zany, na any amin'ny WhatsApp zany, na amin'ny Facebook zany dia vonona andrainareo. Lahara-taribia moa dia efa ambany ao ka dia aza misalasala fa vonona andrainareo izay amin'ny fotoana rehetra izay ilanareo anazy. Misaotra tompoko, amin'ny herin'ny androany indray manao misimisy.